Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 12. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasina mpamalalina miona amintsika amin'izao fotoana izao dia tahaka ny mahazatra ihany dia faly be mihitsy miona aminao eto androany ary manana fiadanana tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantso eto amin'ity androany ity. Ny fiadanana tompo eo amintsika rehetrarehetra tonona amintsika zany fiadanan'i Jesosy zany anapaka anatin'ny tokantrano, anatin'ny isa-tokantrano isam-batan'olona anatin'ny fonao anapaka any zany fiadanan'i Jesosy zany. Dia mirabanao tonga soa matsara eto ary teteny aminao hoe tsy kisendrasendra nahatogavanao eto indrindra raha voalohany ianao ny tonga eto dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra koa ny nahatogavanao eto fa tena efa voalahatra hatry ny ela zany misy zavatra tian'Andriamanitra tongavana eo amin'ny fiainanao. Ka dia ny teniko aminao hoe araraoty mbola misy ny fotoana afahantsika mihaino ho tenin'Andriamanitra dia araraoty izao fotoana izao fa zava-dehibe izao. Halleluja. Aza resina ho fahavoazana ao anao raha tonga mihaino tenin'Andriamanitra ianao androany fa tsy fahavoazana ny mihaino tenin'Andriamanitra fa fahasoavana. Halleluja. Ka dia tahiny tompo hiaraka eo tsika adiny iray sasany eo dia mihira, mivavaka, tenin'Andriamanitra move tsy zavatra mahafinaritra daholo zany riavana malala. Misy olona ny ambadimbadika any maniry te hihaino an'izany fa tsy afaka mihaino an'izany fa tsika kosa eto alohan'ny atory dia maheno tenin'Andriamanitra samy tahiny tompo daholo maheresitsika rehetrarehetra. Raisina tanandroa nareo izay vaovao tonga teto androany raha navavitsika nambinytsomakirina niditra voalohany teto dia mena tsodrano taka ny mahazatra izy miaraka aminareo any Koet, Arabia Saodita, any Chine dia any Madagasikara miara-mandray an'ity tsodrano ity daholo eo amin'ny Isaia 7:20 andininy fahaenina izay nivaky izao minaran'i Jesosy. Aroy izy mbola zavatra kely foana raha tonga mpanompoka anaratra ny firenen'i Jakoba ianao, tsy apodiny Israely sisa voaro fa omeko fanazavana ny jentilisa koa ianao mba ho famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany ranam-bavy-makirinina ho anao zany tsodrano zany ampiasain'Andriamanitra ianao ataon'Andriamanitra fanazavana iny amin'ny jentilisa ianao dia apodiny olona ao amin'Andriamanitra. Halleluja. Dia raha izy zany tsodrano zany fa ho anao ranam-bavy-makirinina. Ay tompo makirinina ny Koet misy azy Serena Rosmina tonga soa, France, Kodanioni, Koet, Angela Rodriguez, Arabia Saodita, Miria, Madagasikara, itody Raoulso, France, Razana Soa Sylvie, Koet, Fontaine Ranirina, France, Kodanila, Belgique, Marie Hortensine, Koet, tonga soa Sandola, Koet,
dia tonga soa ihany koa Elizatiala Koety, ao ihany koa i Iama Koety, Jesosy ny hery mpiamy io ao ihany koa Erika eto Fransa eto Fransa, dia tonga soa Mami Koety, Favelazana Kadapa Koety, Marie-Jo États-Unis, Marina Tiana Canada, Artisanat de Madagascar, Lina France, Tina Rakoto Arzaka France, ao ihany koa Zamina Kamaradin Jesosy France, tonga soa Mami Koety, Tozy Jesosy mandrakizay Allemagne, Tsiry Ambaramiel France, tonga soa Mampionina France, Kadaka Malala France, Fahombiazana Fitahina Antra Clarisse Madagasikara, Soameva France, Asany Apôstôly ny Lalalain Madagasikara, tonga soa i Lovitina France, Lazana Monique Koety, Andoandry France, tsisy adiniko kamba teo hoe tonga soa daholo nareo faly tena faly mahita anareo indrindra moa ifampahery eto indrayntsika amin'ity androany ity. Lantony Irina Liban tonga soa ihany koa. Androany tsika miaraka amin'ny ralina vavintsika Sylvie any Koety, izy ny vavaka fanomboana metraka amin'ny fotoana ampetratan'Andriamanitra. Tahito koa Jesosy Mpandresy miady io vavy Sylvie vavaka fanomboana, dia nitolo teny androany rahalahy Tojo, dia vavaka ao amin'ny firenena raha vavintsika hitody. Ka andao ary milohan'ny zavatra rehetra aloha, milohany hanomboantsika ny zavatra rehetra, dia tsara raha apetrakantsika ampetratan'Andriamanitra, alohantsika hivavaka ametraka amin'ny fotoana ampetratan'Andriamanitra. Tahito koa raha vavy Sylvie anao ny fitenenana. Tahinto pastera, tahinto mpatsoka rehetra izay manaraka vavaka fiambenana amin'izao alina izao. Mbola hiara hivavaka risika hanompo antsika amin'ny fotoana. Ry Tompo Andriamanitra rena izay nendanitra tsara indrindra mbola faly misaotra midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao izahay satria lehibe ny fitiavanao anay. Misaotra anao zay Jesosy malalo mbola nitantananao ny rovanao nandritra ny tontolo andronay mbola natratra izao alina mangina izao. Jesosy malalo ifonanay eo anatrehanao Jesosy rehefa ho tagna sy adalagna nataonay tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao mamindrafo aminay Jesosy malalo mamela ny eloko diovo amin'ny rano zay nalatsaka ao izahay, diovo ny fo, diovo ny fanahy, diovo ny sainay Jesosy ho ankehitriny Jesosy malalo raha iany teninao zay mitondrainao ny mpanomponao izahay Jesosy oka Jesosy malalo mpian'ny mpankatoza zay fa tsy mpian'ny mpanadino, ary mba iraikitra amponay tsirairay avy zany teny zay tenty ny mpanomponao izany, ary ny mpanomponao zay hitondra zany teny zany sy amelabelatra izany tendreny lelan'i Jesosy mba ahafahany hamita zany teninao zany, mba ahafahany hanazava bebe kokoa aminay tsirairay avy zany teninao izany. Ary zay mbola eny andalana Jesosy manirty hanaraka ity fandaharana ity, oka Jesosy malalo anao anafaingana ny dimy izy ireo mba tonga soamantsara amin'ity fandaharana ity. Ary raha koa famirahanao koa Jesosy malalo ny fitaovana rehetra zay ampiasainay, na ny telefony, na ny connexion, ary indrindra Jesosy malalo any amin'ny folobeny any amin'ny pastera ka ny herin'ny fanahy masinao handrafitra izy ireo mba tsy voakitikitika ny devoly sy ny satana. Ary zany devoly zany dia didiny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata tsy hanan-keritra nampahefana amin'ity fandaharana ity. Oka ny herin'ny fanahy masinao Jesosy hanjaka amin'izao ora izao. Ary izay hitondra vavaka ho an'ny firenenay Jesosy malalo, Jesosy oka ny herinao Jesosy hanjaka amin'izany firenenay izay, rakofy ny herinao izany firenenay izay. Apetrako eo amin'ny pelatananao feno izany vavaka izany Jesosy malalo, misy matoky Jesosy fa eto ianao manatrika amin'izao fandaharana izao. Misaotra raha io. Halleluja. Amen. Halleluja. Mankasitraka indrindra andranam-bavintsika Sylvie tao anatin'izay vavaka mamy izay nentiny tamintsika teto izay androany. Andriamanitra manankareo fahasoavana ane amaly fitianao ranam-bavy Sylvie dia tombozitra dia mitombo fahasoavana hatrany. Halleluja.
tahito Berthe Sava, avy eo Koety, tahiny Jesosy ihany koa Salindra Raingo, avy eo Madagasikara, dia tahiny tompo isika Menakavy tahiny tompo daholo. Filazana amin'ny herin'ny rapitso dia kalaza ny fahatimy taonany Akiradio tsika. Efa nitenena tamintsika teto foana izay zany hoe manomboka hatramin'ny talata zany nareo raha misy aminareo, raha misy tsy voatery akory terepana fa zay raha mba mandray vidéo kely avy aminareo firaritso kely raha hitanareo nisy fahasoavana mba ndraisinareo tamin'ny Akiradio, tamin'ny lalan'izao fandarana vavaka fiambenana, ny toro-teny, ny fampahelezana rehetrarehetra teto mety nandray valim-bavaka ianao ny tenin'Andriamanitra, mety nandray fanasitrana ianao, mety nitahiny ny tompo ianao. Teny firaritso raha misy aminareo te handefa an'izany dia afaka manao vidéo kely 2 minitra nareo, 2 minitra sasany raha ela, alefanareo amiko na alefanareo amin'ny mampionina dia voarainay zay dia hanaingotsika ny alom-bavaka no ataontsika amin'ny herin'ny zoma fa tsy vavaka fiambenana, zany hoe hatrany amin'ny sasakalina antsika hiaraka eto foana. Dia zay ny filazana ny zoma tsika kalazan'izay na dia mbola tsy ny tena marina 1er Oktobra ny feno 5 taona saingy andro alahady io dia ny ataontsika ny amin'ny andro alahady any anaty zoma tsika hiary sakafo, aleloia. Lasitsika zoma raika izy amin'ny lahady dia afaro ny vady aman-janak'ireo mba hanao zoma kely amin'io fotsiny hoe mba miavaka kely io lahaditsika io hiary sakafo, aleloia. Hanao sakafo be tsika samy eny tokantrano dia ao anaty zoma tsika miara mifaly amin'ny hira fiderana, amin'ny fifaliana tahaka ny miray trano tsika amin'izay fotoan'izay. Zay nanamariantsika azy fa ny sabaty tsika dia mbola anaty fankalazana tanteraka mihitsy ka dia zay ny filazana. Samy tahiny tompo daholo. Ndao alohantsika eno hira tsika aoriana tyty tsika eny toteny ka ao anatin'ity tranonao maka toerana tsara dia maka baiboly fa dia eny tenin'Andriamanitra isika. Meno finaritra daholo any tahiny tompo. Mi
isan'ireo zanakao fantatro faray reina folo tsy mba miavonao amponandray zay mitalao ka tiay mandaky izay isan'ireo zanakao iverina mba isan'ireo zanakao iverina mba isan'ireo zanakao. Halleluja, isika rehetra mihitsy, halleluja, iverina ho isan'ny zanak'Andriamanitra. Tsara be ny ireny a, mahafinaritra mihitsy an'le hira fa ela be misy koa tsy naheno an'izy iny satria mampinontsika nanome an'iny hira indray androany. Halleluja. Itoparintsika rehetrarehetra hitra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika hitra amin'ny tenin'Andriamanitra sika izay mety ny rahalantsika tojo dia manasanao aho zany hiaino finaritra dia aorian'ny toroteniny moa dia miverina ety ihany ny tenako mamelabelatra tahaka ny mahazatra ihany. Halleluja. Misy mbola tsy voaravako velo tao Aingonirina Rodriguez Arabie Saoudite, dia Jonathan tahin'ny Jonathan Allemagne, dia izay koa nambinavina rahabaiko teo ao ary Bert Sava, Marie Hortensine, tonga soa daholo. Lasa avy hatrany ary tsika raha latojo anao ny fitenenana dia rehefa avy eo miverina eto mamelabelatra ny toriteny ao fa efa miandry ny tsikitsika ny raha latojo ny nambinina ao ary tsika. dia faly mirahaba antsika rehetrarehetra aminaran'i Jesosy tonga somatsara eto amin'ny vavaka fiambenana raisiko fahasoavana nany mbola hitondra ny toriteny indray tsika tsirairay avy eto atokotaninay eto alohan'ity poma ty efa vokatra ny poma afaka tonga zay te hinana poma afaka tonga ty aminay fa vokatra ny poma isaoranan'Andriamanitra. Rano antsika jery tenin'Andriamanitra maka baiboly fa zao fampidirana kely. Aleluia. Betsaka ry havana zay nefa boky efa nandalo teo imasoko efa novakiko travo kely tany dia efa namaky boky ny science de la vie et de la terre angano hoe faramalemy sikoty be kibo hoe zao hoe nivakina daholo ty boky rehetrarehetra ty nandalo ary nandalo dia niserana dia tsy hitatsony ary ohatrany hoe rehefa vakina koa reny boky reny rehefa ohatra hoe boky fianarana ohatra ny makaleo zany vao vakina kely dia leo ianao fa ty baiboly ty ravana tsy makaleo anahy isan'andro vakina fa mahafinaritra foana. Aleluia. Ary anisan'ny tena boky tiako indrindra. Aleluia. Hatramin'izay novakiko rehetra dia baiboly no tiako indrindra. Mba sorata amin'ny commentaire hoe inona ny ianao hatramin'ny boky izay vakinao, inona mba tena tianao fa ny analo baiboly. Aleluia. Dia maky ten'Andriamanitra ary tsika ao amin'ny Korinthiana faharoa no vakitsika
Korintiana faharoa toko 10 andininy fa 20. Korintiana faharoa toko 1 andininy fa 20 aminaran'i Jesosy. Fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ho amin'ny eny ary amin'ny alalany koa ny amainina ho voninahitra Andriamanitra amin'ny ataonay. Alleluia, amen. Fa nafiry dikan'izany rehefa na 200 na 5,000 na 2 tapitrisa dia afaka mitateraka aminao zany. Raha ohatra zao tsika manao fotoana amin'ny olona dia tena misavatra ilayntsika baina amin'ilay olona. Dia hoe mivinanao ary ny afaka dia hoy isika zay tianao hoe tena nafiry dia afaka foana. Izany hoe na amin'ny 2 maraina ary zany olona mitenanao hoe mba tonga afa ty ary amin'ny 2 maraina dia tonga ianao. Ilainao le zavatra. Raha miteny le olona amin'ny 4:00 dia tonga ianao. Satria nafiry ozinao dia tonga satria ilainao le zavatra. Dia ohatran'izany koa ny tenin'Andriamanitra eto. Nafiry teny fikasana dia afaka notateraka amintsika. Alleluia. Androany ifampaheritsika. Indrindra fa ho anao zay marary, tena mijaly, tena hoe tsisy fanafody, tena hoe fanitady, tena efa verevitra. Dia anao antsika jery teny fikasana anankiray fampaherezantsika. Any amin'ny Exodosy toko fa 7:20 andininy fa 5:20 ka hatramin'ny fa 9:20. Exodosy toko fa 7:20 andininy fa 5:20 ka hatramin'ny fa 9:20 aminaran'i Jesosy. Fa manompo an Jehovah Andriamanitra reo dia hitany haninao sy ny ranonao izy ary esoroko aminao ny aretina. Tsisy ho afa-jazana ho momba ao amin'ny taninao, ho tanterahiko ny isan'ny andronao. Halleluia, amen. Io ny tena teny fikasana tiako ampaherezana antsika androany, esoroko aminao ny aretina. Amen, tovy amen zany. Raha na Jehovah vombelona aminao fa nisy namako izay dia andro alahady zay dia miantso anahy izy. Allô, dahono vava maresaka sy ny sisa, mba nisy crédit kely aho izy dia miantso anao. Mahafinaritra ho azy matsiaro anao izy fa zao izy tena kivy aho izy, kivy tanteraka. Dia fa maninona tantarao ary zao izy fa mambolana izy marary. Dia le aretiny amin'ny nerf sciatique, marary nerf sciatique. Nerf zany moa miteny gasy nera. Dia nerf sciatique hatramin'ny lamosiny dia midina any amin'ny tongotra. Dia tena zava-dehibe ngeza be ny asan'izany nerf sciatique zany, mapetsika amin'ny tongotra sy ny sisa. Dia efa tena nataoko izy ny hevitra rehetra. Zaho izy isan'andro mihinana fanafody 5 isan'andro, GRT, Coprime, aspirine sy ny sisa tsy haiko avy. Dia zaho izy tena efa natao nezaka rehetra, efa mivavaky, efa natao délivrance zaho izy, efa tsy mety sitrany. Zaho izy efa makany amin'ny dokotera dia efa atao intraveneuse zany hoe le ampidirina ana reny, fa tsy sitrany. Dia efa mandeha miotra aho izy. Dia miotra izy dia eo fotsiny miotra satria ny lamosiny tena marary be anazy. Dia ny valanany dia mitantara eo zany izy. Dia zaho izy raha vao mihevy atsa dia ohatrany hoe ny fahatsapana an'iny ohatrany hoe misaraka zany ny lamosiny sy ny valany satria tena marary be ny lamosiny. Dia amin'ny alina izy tena tsy mahita tory, tena tsy afaka mivady mandry fa marary be ny lamosiny. Dia zaho izy lasa kely tena hoe zaho izy namako efa tsy miaraka amiko intsony fa hoe vao mandeha kely dia ianao mipetraha fa visaka, ianao mora visaka kely fa mipetraha ianao, tena tahotra be izy satria zao io aretina an'io nerf sciatique io raha mitohy dia afaka tena mampalemby satria misy anjara asa ngeza be zany io nerf sciatique io any amin'ny tongotra. Dia tena malemy rehefa tsy voatsabo tsara sy ohatrany. Nefa nitsabo niezaka niotra nanao inona fa rehefa miotra izy dia eo ihany ny afaka kely ny aretina. Fa rehefa izy miverina indray marary be indray tonga any an-trano dia miverina miotra indray dia rapitsy dia miotra dia mihinana tambavy dia efa nisotro tambavy aho izy, efa natao ny hevitra rehetra fa kivy noentina mbavaka tsy mety sitrana aho izy kivy dia efa avy eo ny elaela tsy niteny 3 seconde na 4 seconde dia mety ozy ngamba hoe mety tsisy réseau ve sa nanahoana ny connexion. Fa ny tena mariny tao anatin'izay ohatra ny nandinika marina tena mafy marina zany Jesosy ary tena maha olombelona ohatrany hoe
Hainao raha inkivy zany tena inona marina efa tany amin'ny dokotera, efa nivavaka, efa natao daholo zao resy zao ko niotrako ny tambaviko natao intraveneuse ko nitsindrona koa izy mitsindrona ao izy fa natao daholo nezy tsy mety sitrana osiny hoe makivy fa zao natonina am'izay milatsaka ny tolotsain'Andriamanitra famain'Andriamanitra nampahery anazy am'izay nanomboka teo zao raha nabavy vavaka ianao tany amin'ny dokotera ianao nataonao ny ezaka rehetra sitrana fa zao ajanony am'izay aloha zany rehetrarehetra zany ataovy akote eo akaiky am'izay fa atsika tena hivavaka androany atsika tena hiprezente aminao Jesosy androany. Misy aneravana karazana Jesosy evavahany olona, misy Jesosy sary vongana, misy Jesosy hazo de sary kely Jesosy iny fotsiny, misy Jesosy samihafa samy manana Jesosy ny olona fa zao tsy haiko izay vavanao tany fa any aloha zany fa eto atsika Jesosy velona, Jesosy magaly, Jesosy mahery ary indrindrindrindra araka le toritentsika teo Jesosy ao aminy eny ary amin'ny alalany koa ny amainy eny zany manaiky fifanekeny zany de ny amainy mitateraka anie zany. Halleloia. De dahoa tena hivavaka fa sitrana hoa ianao io tena kivy ao izy nampaherezinao zay maherezy ianao raha nabavy andro alady nampaherezy mety nabavaka de nijiroko vavolombelona teo ihany koa zaho tena nisy fotoana koa fa marary be koa ny vavoniko ny kiboko saika tsy tafatsangana teo mofandrina fa rehefa mivavaka sitrana ka tam'le mivavaka tam'le Jesosy velona le Jesosy eny sady amainy de sitrana nampaherezina teo le raha nabavy efa aveo raha-pitsonina am'izay nanahoana raha nabavy efa tena soran'Andriamanitra ozy fa efa tsy tena ratsy ny valanako rehefa natory alleluia fa mbola marary izy ndava mbola hivavaka tsika nety nambavaka nampaherezina talatsinainy nampaherezina nety nambavaka jereo fa tasanana azy daholo ny olona atao amin'ny baiboly tao nisy olona koa reneo 40 taona nitsitra tsy nety sitrana nitady rehetra fa rehefa tao amin'le Jesosy eny sady amainina de sitrany nampaherezina nety nambavaka tena andeha talata laripilaka misy nandeha entina ohatr'izay fo tefa metsara hitanao ianao roa nefa metsara isaorantsika n'Andriamanitra zany tena nandeha soma am'izay nampaherezina nety nambavaka fa tena teneko anao niditra sabato sitrany zany raha nabavy zany tena fahagagana riavana fahagagana isaorako an'Andriamanitra voninahitra ho an'Andriamanitra rirany entina nambavaka izy mba anatrika atsika eto de miaraka amintsika eto izy reno tena zava mbola tsy olo izy de za aloha no mijoro vavolombelona hoentiko ampaherezina anao fa tena mahery ny Andriamanitra atsika riavana mety tany koa ianao mety tena efa niezaka koa ianao tamin'ny herinao niezaka efa nivavaka niezaka efa nanao ny zavatra rehetra ny fanafody sy ny sisa fa tsy sitrana fa za tena tenanao raha tonga eto ianao de zao nivavahantsika eto Jesosy eny sady amainina tsisy hoe tsy na hoe sao de tsy ngamba sao de ho sitrana fa tsy maintsy sitrana andao tena hivavaka tanterahana fotsiny io ten'Andriamanitra anankiray io fa manompo an Jehova andao anompo an Jehova andao hiditra amin'ny fivavahana tena izy tena velona iza moa zay anay iza moa zay paster iza zay mpitory-teny eto tsy zanay fa ny Jesosy ivavahantsika eto kosa rehefa na tena omentsika voninahitra fa tena miasa ny Jesosy tsika eto tena manangana fiainana natahotra zany raha nabavy zany sa osy tena efa alemy angamba satria tena mampalemy tokotra le aretina de tena efa tsy hoentin'ny ankizy tsony tsy hoentin'ny namany tsy hoentina mandehandeha tsony fa mora vizaka kely vao miakatra fikarana kely de vizaka fa za amin'ny anaran'i Jesosy tsy malemy zany ianao amainina ianao io koa tsy malemy zany ianao hoe inona ny aretinao mety tsy haiko inona aretina cancer sy tsy mahafaty anao io afaka nositranin' Jesosy io ry havana na marary diabeta afaka nositranin' Jesosy ry havana zany Jesosy ry havana tena manasitrana esoroko aminao ny aretina afaka nala ny aretina anao ry havana Jesosy ampitombo iny finonao fa tena nampahirana zany raha nabavy zany mahereza raha nabavy halleloia fa tsy nalemy madede izy am'zany de nisy fotoana am'izay izy raha ihany tena tesitetsika ao andramantsika raha tena sitrana de mandehana tongotra be mihitsy satria le misy fotoana izy mandeha tongotra de visaka be mandehana tongotra lavitra be mihitsy hoa fa nandeha tongotra lavitra izy tsy naneny vita sola tsara sitranako halleluia Jesosy tsika tena velona ry havana za zany tena hoe manentana anao hoe ndao tena hivavaka ary mahafinaritra amin'ny teny fikasana Jesosy hoe tanteraka amin'ny olona ray de tsy tanteraka aminao tsony raha miteny Jehova Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe ry Abrahama ataoko tahaka ny kintana ny taranakao de tanteraka tamin'ny Abrahama zany atsika raha mba taranaka Abrahama betsaka ny taranaka Abrahama fa zao
tsy hoe akory tanteraka tamin'ny Abrahama dia efa ny Abrahama zany fa afaka ny tanteraka aminao zany raha misy olona eky momba andao angatabavaka amin'Andriamanitra andao tena hivavaka hanompo an' Jehova tena hiditra landalina kokoa tena hivavaka amin'ilay Jesosy velona ao amin'ny eny sady amen fa tena teneniko anao fa mbola hiteraka ianao dia ny zanaka teraka anao mbola hiteraka dia zanaka teraka zanaka anao mbola hiteraka amen dia alataralaka koa ianao ho taka hitarakoa ny tararaka anao raha mbola tsy tonga Jesosy amen Ravana tena maheriny Jesosy ianao zany androandro raha angatabavaka raha tena ozy ianao hoe tena resy lahatra amin'izany tena pekaro ny fononao dia hivavaka anao misavatra angatanao tena za zany tena teny mihitsy hoe naretina tahaka ninona naretina tsisy fanafodana na sida aza na sida tena raha voniny ianao anay koa voniny resamin'ny pastera vady retina mbavaka ianao fa tsy atahorany zany na sida na inona retinao na retim-bavony na retina kely na lehibe na inona andao tena hivavaka andao tena noko an' Jehova fa afaka anao tanteraka aminao ny teny fikasana tsy iso afa-jaza ozy namomba afaka namomba ianao afaka mbola hiteraka ianao ka ozy ny dokotera efa tsy miteraka tsony ianao efa menopause fa mbola afaka miteraka ianao na menopause azy ravana lehibe ravana ny Jesosy ivavahantsika eto raha angatabavaka ianao androany tena marina zany fa tena Jehova misavatra angatahanao any fa raha mangataka an'izany ianao androany dia tsy hoe hivory akory ny lanitra dia hiteny fa ny masinao anjely eo avy Jesosy avy hitanao misy olona anankiray zao mifandarana vavaka fiambenana dia hitanao misavatra angatahan Jesosy dia Jesosy velona ao amin'ny endry to dia manaiky anampaheranao zany sady ilana tsiny kely raha misy ohatrany tsy mety kely amin'ny lafiny teknika ilana tsiny kely mankatoy ihany koa nampiakatra endry fatra ho nazy leriany misy matoky aho fa nampaheranao zany sady voarayanao nampiakatra ny fononao ny fatokinao an'Andriamanitra fa tena azo itokina le Jesosy velona manana fahefana eo atsoro ny fanapahana halleloia dia izy ao amin'ny endry to dia manaiky izy dia mankatoy ihany koa manatanteraka ihany koa amen dia voninahitra an'Andriamanitra leriany halleloia amin'ny manaraka indray ny fotoanantsika dia mbola mijanona fa mbola ianao famelabelarana halleloia amen tay Jesosy daholo halleloia saotra an'Andriamanitra miaratsy indrindra amin'ny raharatoditsika fa misy zahatra kely tsy haiko izay natokaliziny ndraikitra kely sy lasa ohatrany tsy resaka connexion aloha satria atao anaty ordinateur mihitsy mantsy izy fa tsy hoe tsy dia nihinana connexion izy iny fa atao anaty ordinateur tsy haiko na ny ordinateur no misy olana fa dia lana tsy indrindra ny raharatojo dia tahiny tompo eo voalaza ihany koa man zavatra tena ngeza sahoana tany izy mba zavatra manko be mihitsy teo tojo tamin'ile teo efa tany amin'ny faraparany ihany koa ilay izy vao mitapaka dia lana tsy indrindra fa tsy haiko izay natonga an'ilay problème teo misy party ohatra miraikitra ilay izy dia avancena kely dia lasa tsisy feo dia alana tsiny miala tsiny miala fondro miala tsiny amintsika peo sady miala tsiny amin'ny tompony toroteny tahiny tompontsika rehetrarehetra saotra raha latojo mampahery sady mampitanetana ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra manankiray mpasamy namaly fitianao mino aho fa nahery daholo nareo tany tokantrano tany tombozy sady mitombo fa soavana dia Andriamanitra hamaly fitia anao raha latojo tahiny tompo isika rehetrarehetra Korintianina faharoa toko voalohany andininy faharoapolo ola tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe
fa nafiry ny teny fikasana dia ao aminy nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy eny ary amin'ny alalany koa ny amainina ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay. Nampindra latojo an'ilay versy anankiray resaka momba ny aretina izy ny tena kabetsahany zavatra andresana androany dia nampairantsika ny amin'ny aretina. Tsisy ampiana, tsisy analana. Mino fanahery daholo na raha rehetrarehetra. Tsy dia hiditra amin'ny intsony fa hiditra amin'tia Korintiana faharoa ty tena hidirako lalina amin'ity androany ty. Anampiko kely resaka marary teo fotsiny dia zao ny afatra aminareo. Ny aretina Jesosy nanana fomba fiasa maromaro. Misy fotoana tonga dia teo ny olona sitrana teo eo. Misy jamba tsy tonga dia sitrana teo eo fa mbola nila ny verenana aloha. Nasina ny loha dia napiratra izy dia mbola manjavozavo ny fahitany dia nametrahany tamina fandroany zay vao tena nahita. Dia misy koa tena tsy sitrana mihitsy aloha fa nakaiza andeha sy tena pisona dia sitrana teny an-dalana. Ty zany mba afatra aminareo matetika misy amintsika ohatra hoe marary dia tena mbavaka dia za dia teny aminao fa taka ny fanafody hohanina ihany ny bavaka ry havana. Ianao aloha dia tsy maintsy sitrana. Fa ilay ten'Andriamanitra teo manompoan'i Jehova. Mino fa raha vavahana indray mandeha tsy hita ao anatin'ny zany ny fanomponan'i Jehova. Fa ny ataontsika misy aminareo tika tsy hametra-tany tsy vavahana akory fa manompo an'i Jehova. Miaina amin'ny tenin'Andriamanitra sitrana ho azy. Misy olona eto ohatr'izany manatrika antsika eto mihitsy zany olona zany. Sitrana eny am-pandehanana eny. Ka za zany tenanareo hoe tsy ampy zany hoe entina mbavaka indray mandeha eo amin'ny fiainana izany. Fa ny tena tsara satria nge hoe ahitanareo eto daholo fa zay aloha mbola any amin'ny deuxième position fa ny tena zava-dehibe dia nareo mihitsy. Alleluia. Nareo mihitsy manompoan'i Jehova. Tsy vavaka indray mandeha fa eo. Avy ny vavahanao dia feno tenin'Andriamanitra ny raha kofy amin'izay ny rahany sisa ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia sitrana miandalana ianareo. Fa za mieritreritra mihitsy nareo vavahana indray mandeha teo amin'ny fiainana. Eny Andriamanitra manana ny fiasany fa tadidio fa misy tian'Andriamanitra tongavana. Tsy le aretina ny tena mba tian'Andriamanitra tantongavana fa inona ny vokatry ny aretina. Zay momba n'iny aretina iny. Fa andao tsika hijery an'ilay Korintiana faharoa. Hoy ten'Andriamanitra nafiry. Eto zany tonga dia tsisy akanisa ary tsisy akamery, tsisy ferana zany eto. Nafiry. Ny teny fikasana. Ny teny fikasan'Andriamanitra. Dia tsara ho fantatrao fa ao aminy eny ary amin'ny alalany koa ny amainina ho voninahitr'Andriamanitra. Nafiry zany hoe tsy voaisa tokoa kely havana ny teny ndikan'ny teny fikasana aloha tsika izay tsy mahalala. Ndikany hoe teny fikasana dia teny fampanantenana. Promesse zany. Promesse. Fampanantenana. Fanekena. Zany ny atao hoe teny fikasana. Ohatra hoe ombanao hotahiny ianao raha miditra, hotahiny ianao raha mivoaka. Za hiady amin'izay miady anao. Inona avy ny teny fikasana mba manonona kely antsika. Inona ny teny fikasana mba tonga tampoka ao an-tsainao. Tsy ho faty ianao fa ho velona. Ny fedina rehetra izay voaforona hamelezana anao dia tsisy ambininy. Ny lela rehetra izay mandahatra aminao dia ho resianao lahatra. Zany teny fikasana daholo zany. Raha mandeha mamaky ny lohasaliny famfatesana anao dia io zany nitodina moa. Ombanao ianao teny fikasana zany ohatran'ny lina aza matara ohatra ianao fa mombanao alleluia. Zoatran'ny Marizô kely ny andohana fa lehibe nefa raha ny teny fikasana daholo zany. Ireny zany hoe teny fikasana fampanantenana ary feno teny fikasana ny ato amin'ny Baiboly. Nafiry. Zay tsika dia efa nahita firy fotsiny nefa za mihitsy fa nareo tsy anankiray ny hitanareo fa raha manokatra Baiboly nareo dia mahita teny fikasana foana. Zany hoe nafiry teny fikasana
dia hoy ny ten'Andriamanitra azo matahotra fa momba anao misaotra ny $100. dia hoy ny ten'Andriamanitra nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy ny enta rehetra reny zany rehetrareny zany ao anatiny efa natolotra tananao ny fahavalonao zanan'izao teny fikasana daholo fampanantenana. Aleluia. Hoana zany tenin'ny $100 zany akoa ny zatra raha tao anaty kibo efa nandeha dokotera sy olona malaza mahay zavatra fa tsitsina mihitsy mety ho didina ho zareo fa teraina Jesosy fa sikina somatsara za am'izao velona Jesosy eto. Aleluia. Sitra ny tenin'Andriamanitra $100 za tsy afoy anao na andao anao. Aleluia. Zanako sy asa amin'ny tanako. Aleluia. Teny fikasana zany raha mamaky ny ony ianao mamaky ny rano dia tsy anafotra anao izy reny rehetrarehetrareny teny fikasana daholo. Maro izy ao fa anjaranareo no mahita hoe avana malala ny teny fikasana tsy amanjatony fotsiny fa mety tena mihoatra ny zatony dia sotro zava-mampataza tsy ampaninina anao. Aleluia. aloha tsy hamaky ny teny fikasanareo zao manjary very atao amin'ny rehefa mela belanana fa zao zany zary tiako tenenanareo ny teny fikasana dia tsy misy hoe ity teny fikasana ity spesialina misaotra amin'ny Marizô androseo an'loanoa dia andrefa mitotoana ao amin'ny baiboly zany tsy misy hoe ty teny fikasana ity dia atolotro manokana ho an'ny Marizô na ty teny fikasana ity dia atolotro manokana ho an'ny Itody Raozy na ity teny fikasana ity dia atolotra ny Fabiola. Fa inona ny zavatra mitranga? Ny zavatra mitranga ny teny fikasana dia efa navotsitr'Andriamanitra ho an'izay mandray azy. Tonga zany dia rano vaky. Ny teny fikasana araka teny taonandro te promesy le izy fampanantenana. Ndao aloha tsika hijery zavatra anankiray indro momba anao mandrakariva fa izy mandra-pahatonga ampatapelany zoto zao. Amen zany. Misy arivo maty zany zao teny fikasana daholo. Saotra anareo rehetrarehetra mandray anjara mahafinaritra ny fandraisana anjara. Nafiry ny teny fikasana Andriamanitra. Fantatrareo zao ny teny fikasana dia ao aminy ny eny. Inona moa zany eny zany? Manaiky izy. Misy teny fikasana ray zany na misy arivo maty teo alohanao raha ihany anao kavanao dia tsy hatraminao zany eny ozy Andriamanitra eken'Andriamanitra ao aminy eny ny tonga dia ekeny ary amin'ny alalany koa ny amen. Inona ny dikan'ny amen? Toko indika enina. Inona ny dikan'ny amen? Iza malala inona ny dikan'ny amen? Ka manoro sinareo inona ny atao hoe amen? Satria hoy tena Andriamanitra nafiry teny fikasana dia ao aminy eny ary amin'ny alalany koa ny amen. Inona ny taranaka ny marina misaotra ny ajasikapatisi mbola any amin'ilay teny fikasana daholo tsika io misaotra mankasitraka anareo mahafinaritra bika mahita anareo mandray anjara. Aleluia. Amen. Midika ny hoe amen dia ozy izy fampirazana gadaba hoe ho tanteraka tokoa ane zany. Amen zany marina aloha zay. Zany mahatonga ny olona ndake tsika jery vidéo ty any amin'ny bokin'ny nomeria. Bokin'ny nomeria toko 5 andimy 2 ary ity rano ary ity rano mitondra ozony ity dia hiditra ao an-kibonao ka ampivotony kibonao sy ampifezaka ny feanao ary raha vehivavy ianao hoe amen. Taloha zany ny etomboan'io amen io misy zavatra marisy lahatra an'ilay olona. Misy zavatra ekeny dia ataony amen ozy izy. Fa misy dikany lehibe ngezabe anankiray koa ny atao hoe amen ry havana. Misaotra anareo fa voavery efa voatonga anareo daholo ny dikany voalohany ho tanteraka tokoa ane zany. Rehefa misy miteny zany ianao hoe ho sitrany ianao ranabavy dia ao aloha izy ianao amen. Tena voky io zavatra ataonao io tena
amokatra be zavatra tomboka io. Amen. Fa ny dikany hoe amen fandroany koa dia zao mahatoky a, ny dikany amen mahatoky dia marina. Zay dikany amen. Ny dikany hoe amen ihany koa dia mahatoky na hoe marina. Iza moa no mahatoky sy marina? Any amin'ny apokalipsia olona io atao hoe amen io. Apokalipsia 3:7 bakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Io ny ten'Andriamanitra. Apokalipsia 3:7 momba ny fiangonan'ny Laodikia. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonan'ny Laodikia, izao no lazainy amen dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina izay ny andohanjo zavatra no aorian'Andriamanitra zao. Ahoana? Izao no lazay lasa anarana non propre indray zany le amen. Izao no lazainy amen dia ilay mahatoky. Iza le amen io? Izy io le izy io amen io raha fantatra zao. Izao no lazainy amen izy dia ilay vavolombelona grand I grand V, ilay vavolombelona ilay mahatoky sy marina. Iza zany le amen? Jesosy. Zoatra ny Erika afaka mitezana hoe amen malanika sa amen. Amen no aizinao. Halleluja. Zao no lazainy amen veriko. Soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonan'ny Laodikia, izao no lazainy amen dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina izay ny andohany zao zavatra no arian'Andriamanitra zao. Jesosy ny atao hoe amen. Jesosy rery ny atao hoe amen. Zany hoe mahatoky dia marina, tsisy diso tsisy tsy mety ary ho ny ten'Andriamanitra hoe nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy eny ary amin'ny alalany koa ny amen. Nefa koa Andriamanitra ny amin'ny Isaia 5:20 dia Andriamanitra ny amen. Isaia 5:20 ndiny fa 9 Isaia 65:16 ka izay miaraba tena aty ambonin'ny tany dia ianao izany amin'ny anaran'Andriamanitra ny amen. Zany hoe Andriamanitra mihitsy zany, Andriamanitra Jesosy Andriamanitra ny amen. Ka raha tsy lainga Jesosy tsy mamitaka Jesosy mahatoky sy marina dia mba teneniko anao zany androany fa hoy ny tena nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao amin'ny eny, tsy azo lavina ny eny ary amin'ny alalany koa ny amen. Halleluja. Manomboka androany zany dia tadidio fa rehefa misy zavatra tenen'Andriamanitra, marina ny tenin'ny Ralatotso, ny Baiboly no boky intéressant indrindra maneran-tany. Ny Baiboly ny boky misy hery, misy fotoana misy boky zay, misy boky misy hery koa, misy boky ny Satana, ohatran'izay Baibolintsika zany, boky menamena be zay zareo, misy volume. Dia izy io koa rehefa sokafana, ny olona mamaky ny boky io tsy ny olona rehetrarehetra fa ny olona efa mianatra miara-mandeha amin'ny Satana, manao pacte any amin'ny farany arinany, any amin'ny faraparany amin'ny dingana taorinany fanaovan'ny pacte mihitsy dia mahazo mamaky ny boky io amin'izay zareo. Misy an'izay boky zay, boky tena tonga dia misy herin'ny maizina dia mamaky an'io anao zay dia herin'ny maizina ao. Mihoatra noho izany ny Baiboly. Maninontsika mamaky boky hafa malaheloelo, fa maninontsika malaheloelo manokatra Baiboly tonga dia mahery miala feo fa naninona le soratra ve lay teny. Halleluja. Lay teny ninona zany manomboka androany zavatra heninao dia tadidio aloha fa ho aminy eny dia ao amin'ny alalany ny amen. Ny teny fikasana ry avako dia tsy misy hoe natokana veriko le tenytany hoe ty ho andrala alainy fotsiny ty manazy ty aza mikitikitika ny tena reo ty teny fikasana ty ho any alain ohatra zany zay. Hotahiny ianao raha alain raha miditra hotahiny ianao raha mivoaka
fa tsoanareo ataonsinina tsy izay le izy fa ny teny fikasana ary avana tena tokana ho antsika rehetra saingy miankina amin'ny hoe izy no misambotra azy ny teny fikasana zany voaka amintsika maraitsy arivo isan'andro mety amin'ny alalan'ny eny an-tany eny ambavany mpanompo Andriamanitra mety vakinao amin'ny alalan'ny soratra mety zavatra eny ny sofinao ary ny teny fikasana tsy voandroany ianao no naheno an'izany mety nisy teny fikasana efa henonao tamin'ny ianao mbola kely fa nilatsaka tao anatin'ny sainao ary tena nitsatoka tao anatin'ny fonao iny ianao le nisambotra dia tady idio na hoelana ho aingana Andriamanitra dia tsy miova ao amin'ny eny ary amin'ny alalan'ny amainina ianao zao mety misy teny fikasana efa ela be mihitsy ny raisinao io dia za miteny anao any amin'ny taona maro tsy fantatro any ariana any ho raisinao vokatra zany ho tanteraka aminao zany satria maninona satria nisamborinao le izy efa navotsitra andrany feno teny fikasana ry avana mivoivoeny amin'ny rivotra eny mivoivoeny tontolontsika eny teny fikasana avokoa fa io asakasak'izay sambotra io manomboka androany zany miteny anao a sambory ny teny fikasana efa navotsitr'Andriamanitra ho antsika zany za dia matetika eo amin'ny tsy matetika isaky ny mare teny fikasana dia samboriko anao ary teneniko anareo fa mila mifantoka tsika mihaino toriteny mila mifantoka tsika mihaino tsodrano zava-dehibe iny tsodrano iny misy aminareo reo zao nandray teny fikasana efa taminareo 12 taona zao zao nareo tonga ao amin'i Jesosy misy zavatra tanteraka zavatra niraisinareo taminareo 12 taona amin'izao vao tadidinareo tena ty le izy za ohatra zany miteny fikasana dia zavatra tsy maintsy tanteraka raha niraisin'ilay olona ary izy io dia leilay tena tsy mampinanao mihitsy ny hoe ahoana koa zany ndray andro averiko aminareo ihany ty teny fikasana izay tsaroko mandrakitiny androany satria iorenany zao na dia zao fandarantsika zao ary niainga efa amin'izay teny fikasana zay tenareo tsara any am-piangonana zay tamin'izany efa mivavaka ohatr'izao ndrehatra be mihitsy ny sabata tamin'izay tena ndrehatra dia nisy tsodrano nataon'ny mpanompon'Andriamanitra ny pasteranay tamin'izany dia ny ampitoriana teneny izy dia ao anatin'ny vavaka aoriana ny toriteny iny ndrehatra be mihitsy dia voaka ny teny faminaniana zao izy dia zao izara asa Andriamanitra ho izy halleloia misy aminareo reto hanokatra fiangonana dia samy misambotra ary efa tsy mbola anatin'ny finoana koa le hanokatra fiangonana dia aza misambotra efa tsy ho izy tia nefa tadidio fa io teny io Andriamanitra mandefa ry ao amin'ny aniny teny milatsaka dia tamin'izay fotoana izay tandeha ny teny faminaniana misy aminareo reo irahan'Andriamanitra lasa ho mpitory teny amponja amen samy mandray dia nisy teny andray misy amintsika eto hitory teny maneran-tany misy lo olona zay miaraka amiko miara-mitsangana hoe zay mirahalahy dia zao tenen'io lolo io izy ny nandamina izy matsina oralarato alao izy omeko anao izy zany nameana an'izy alao izy omeko anao tsofoko rano anao izy leo toriteny maneran-tany fa aloha alaiko le misy zavatra fa tsodrano hafa niraisiny teo fa alao izy omeko anao le toriteny maneran-tany zaho izy tsy mahiteny frantsay zaho izy tsy mahiteny vazaha dia na dia tsy nieritreretiko ary dia amaininy zany eny fa amaininy zany fa sady mieritreritra ihany ny toriteny maneran-tany izy moa zany ny fre amin'izany toriteny maneran-tany zany miainga eo Madagasikara dia ho any Kanada avy any Kanada ho any Meksika avy any Meksika ho any Etats-Unis
avy any États-Unis ho any France, avy any France ho any Allemagne. Zay ny taona tetrehatra. Fa zao kosa nataoko amainina ihany. Nataoko amainina. Teny fikasana, nafiry. Andriamanitra teny nafiry a. Dia ao aminy izy ny eny. Ary amin'ny alalany koa ny amainina. Fa ny zavatra tsy ampy teto, tsy ny tenenin'Andriamanitra hoe rovina, aiza. Rovina ary ianao ity ny andehanao amin'iny amainina nataonao iny, rovina iny no tonga. Zay ny ohatry hitantsika ohatry tsy ampy. Aiza ary zany ny moyen, rovina. Mitahina ianao a. Anokatra lanitra ho anao a. Nisy varavarambe sy varavarakely mihitsy ny lanitra. Rovina ary zany, tsy mitenenina. Aiza ary ny atateraka zany, tsy mitenenina ihany. Fa zany anao amainina. Ela taty arina ozy nareo. Ela taty arina. Nisy pastera ray indray. Le pastera le tantaraiko tanaty toroteny manao hoe nona be izy to Alalavory. Dia le tsy tena nona be izy to dia niditra tanaty restaurant dia commande sakafo izy tsy manam-bola na ny ariary hividanana sakafo. Tadinareo ny toroteny iny. Le tsy nanam-bola izy dia tonga dia sakafo. Dia efa au dernier moment izy amin'ny fotoana farany. Efa andeha eny amin'ny kesy andeha andony addition andry. Tsy manam-bola, nisy olona nafantarana azy tamiko tao amin'ny restaurant. Pastera marina. Inona ny mamy pastera? Aloha ny addition andry. Dia izay pastera izay ny toroteny tamin'indray andro izay. Dia direnareo tsara ny toroteny izy a. Dia aiza indray moa le toroteny teo. Rehefa mariako tato anaty baiboliko tato a. Mariako tamin'izany fotoana. Ilay izy teo. Dia daviko izy teo dia efa hitako dia. Ilay toroteny tamin'izany. Tamin'izany a. Toroteny a tamin'izay andro izay a. Tamin'izay taona izay 20 décembre. Izao ny toroteny ny toriny. Tsy voateresina loatra io manjary misangozinareo amin'ny toroteny a. Tadidin'ny linahony andry. Efesianina toko fahatelo andiny faharoapolo. Zao le toroteny nentin'ny pastera tao izay. Ary ho any izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na iveritsika. Aza araka ny izay miasa ato anatintsika. Izay le toroteny verseny raisiny a. Dia tao anatin'ilay toroteny amin'izay izy. Dia izao ny zavatra teneniny. Teneniko anareo izy fa amin'ny heritaona tahaka izao misy amintsika eto any France zany olo zany. Dia niorakoraka daholo ny olona. Amen. Za tsy nanao amainina. Fa ny zavatra ataoko ozy zareo. Ny faritako le teny. Dia soratako hoe toroteny tamin'ny 20 décembre. Dia soratako eto amin'ny baiboliko hoe amin'ny heritaona tahaka izao. Tsy afaka asehoko anareo moa le baiboliko fa lavitra be ny caméra. Nasiako soratra mihitsy hoe amin'ny heritaona tahaka izao. Halleluia. Indray andro a taty à France. Dia nanao livraison tamin'izany. Dia rehefa manao livraison dia amin'ny hariva misy entana alaina izay dia amin'ny 5 entana vao azo vao vita. Dia manomboka amin'ny 4 mahery eo dia efa mipetrapetraka eo amin'ilay société. Dia mamaky baiboly aho. Namaky baiboly dia nijereko. Oy. Tena namaky teo amin'ilay Efesianina dia hitako ilay marika. Amin'ny heritaona tahaka izao. Jereko ny daty. Heritaona mahery kely fotsiny. Ilay toroteny tena aty à France fa namaky ilay baiboly. Tena tonga saina tamin'izay rehefa. Tena tonga saina fa teneniko anao. Tena tsy niorakoraka ohatry ny olona hoe amen be tena za zany a. Za zany.
fa zao kosa nisy finoana tato anatiko tato dia nifaritako ilay izy dia nasiko tady ia so dia mba ho tsarovana ihany fa nafiry ny teny fikasana ao aminy eny ary amin'ny alalany ny amainina ny ampy an'le tsodrana izy sy tolo maneran-tany tonga da atia France any namaky an'le izy atia France any namaky an'le izy teo vonadika hoay Jesosy efa nahazo tsodrana hoe maneran-tany tsy azo koa tsaina mihitsy fa efa mitolo teny maneran-tany tsika zao nareo zao reo no hitanareo samy nareo mba manoratra ny toerana misy azy nareo fantatro sy izay na fantatra ihany sofisy mamianaka hoe fa vereny soratana ihany ho hitan'ny mpanaraka atsika fa tenako akoatra nareo reo misy olona zay tsy hitanareo mipotreto gagabe tamin'izany fotoana izany aiza ho any toerana misy anao aty Cambodge any Cambodge misy olona meno an'ity fandarantsika efa niaraka tamintsika tamin'ny groupe zay maresy zany olona any Cambodge zany any Cambodge izy io zao iaza aty France samy manoratra masoraty teo mihitsy aiza ny toerana misy anareo alao mba fantaritsika ihany fa nafiry ny teny fikasana dia ho amin'ny endry sy amay nandray tsodrano rado rakoto salama ary samborona mihitsy nisy nanolotra mihitsy nisy nandà hoe ano tsaraza fa nao anao raisiko aroa le izy finono zany aty azo ao misy olona any Cambodge misy olona any Vietnam sotra Canada Chine misy olona sotra nareo manoratra zany meno atsika any Dubai any Oman any amin'ny faritra any amin'ny antany arabo any zany La Réunion izy koa le tsy dia mbola voatonotontsika eto reny Cambodge sy Vietnam zay no tena Philippines misy anankiray izy koa tena tsy tadidiko fa tanàna lavitra be zany Nambinany Grenoble Comore tamin'ny sabata atsira be Madagasikara misaotra anareo ka inona mory havana ao aminy ny ely ary amin'ny alalany ny amaina ka mba mitoro maneran-tany nge zahay tanteraka ary zany zao le teny sa tsy tanteraka misy olona eto hitoro maneran-tany dia niraisiko le izy zao ry havana za zany nandray azy hoe amin'ny heritaona tahaka izao ary zany lasa manana finonany zany rehefa taty ariana rehefa misy olona ohatra Nepal nisy an'izay Nepal zay Nepal mamia sotra amin'ny mamia Nepal le anankiray tokoa tareo fa paritaka any misy any Angleterre zao meno antsika misy olona eto any Angleterre izy misy olona eto aiza koa le mba tsy dia nikelinareo reny Maurice nosy Maurice misy koa any Kenya misy ranabavy zay koa teto any Kenya meno antsika zany hoe mba efa mba somary maneran-tany any man'Andriamanitra ny voninahitra Jordanie Rara Rodriguez zao any Jordanie amen iresaka hoe finotsika io hoe amin'izao amin'ny ao baiboly ao raha zika jery tena andriamanitsika any amin'ny Genesis toko fa 7 andiny faraiky amby roapolo Genesis toko fa 7 andiny faraiky amby roapolo 7 andiny faraiky amby roapolo hoy tena andriamanitra nefa ny fanekeko ahoroko amin'ny Isaka izay ateraky Sara aminao raha ho avy ny taona toy izao jenareo tsara andriamanitra nanao fanekena mbola tsy nisy kory Isaka efa niteneny ny anarany Isaka mbola tsy teraka kory Isaka dia efa nanaovan'Andriamanitra fanekena misy olona momba zany Sara fa i momba io tonga dia efa nitenenin'Andriamanitra ny tsodrano fa maninona ozy izy
aiza izy teo nefa ny fanekeko aoroko amin'ny isaka izay hateraky sara aminao raha avy mitona toy izao. Amen. Amen zany lina tsy mivoaka ny trano kory dia maneran-tany noho ninona no ny teny fikasana ary za dia afaka mitendry fa tanteraka tamiko ny eny ary nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny amenina zany tsotra am'izay. Sara mbola tsy manan-janaka fa Jehova miteny a Jehova ny amenina dia zavatra mbola tsy hita sy soritra kosa. Raha mbo efa nomboka ny toejaza moa dia tenenao Isaka ianarany ao dia anaovana fanekena ekeko zany fa mbola niaraka tamin'ny fanekena nomenany Abrahama dia efa nomen'Andriamanitra teny fikasana fa izy za zao a dia Isaka ianarany a dia io zazy koa efa nomena teny fikasana. Misy fotoantsika mehezan'ny olona mino zavatra tena tsisy mihitsy satria zao reny olona ireny tsy miara-mandeha amin'ny Andriamanitra ny amenina ry havana. Ary zao ny zavatra mitrangana indray misy fotoantsika ao mpanjaka faharoa hoe Andriamanitra zany tia an'io mampananteny io izy ary ny olona mino azy a dia mandray. Mpanjaka faharoa toko fahaefatra andininy fahaenina ambin'ny folo. Ahoana izy dia n'Andriamanitra dia hoy izy misy vehivavy zany a ilay vehivavy Sonemita izay momba ty zavatra ty tsy azontsika atao ty. Aza farafaratsy manao voatra nahako mariako taona be tsy nikaika alelusia tsy nikaika amainina be zaka nitsisatseraka teny ambony altara hoe zaho any France afakery taona ohatra fa nataoko tao amin'ny fanginana ny mariako taona to baiboly efa finoana zay fa ny zavatra tsy azontsika atao dia le teny hoe zany be dia ho tanteraka dia iny amin'ilay tsy nisambotra fanambotsitra. Amin'ny tena mao zany hoe tena ianao io dia tapavoaka amin'ny ady ianao nefa ny adinao be dia be misy dizana hoe zany be dia ho tanteraka. Ohatra nataoko taloha boka nitrosana nomboka ny vavaka tsy nanana nininona tsony moto kely anankiray sisa le fiarakodia kely Volkswagen Coccinelle ray sisa nefa mba nanana fananana ihany. Ary teny mpampian'Andriamanitra aza matahotra fa mora ho averin'Andriamanitra aminao reny hareny reny. Dia izay amen amen moa le fitenireo zavatako amen zany satria manino tsy mino aho tsy nino aho tamin'izany. Soroko an'Andriamanitra fa maharo-po sady be famondrapo amiko Andriamanitra na dia tsy nino aza dia nampahafantariny sy nipofony Andriamanitra ny eny izy a dia miasa amin'ny alalan'ny amen izy. Alleluia. Alleluia misaotra ny Suzelle mitsory vavolombelona. Alleluia. Amen. Satria ny samboriny Suzelle ilay izy. Ity vehivavy Sonemita ity a tsy tokony hiteraka. Dia zao no tenen'ny Elisa taminy. Zay nareo tsara dia ity zavatra zany anatra ho antsika tsy azontsika atao. Zay vakiko hoe mpanjaka faharoa toko fahaefatra andininy fahatelo ambin'ny folo aloha vakitsika. Mpanjaka faharoa toko fahaefatra andininy fahatelo ambin'ny folo. Ary hoe Elisa tamin'ny Gehazy raha zao amindra vehivavy hoe indro efa niainy tamin'izao fiainana rehetra zao anao ko inona kosa ary mba atao anao. Tiana holazena amin'ny mpanjaka va ianao na amin'ny komanda miaramila tena malitra vehivavy hoe mitoetra ty amin'ny fireneko aho. Ary hoe Elisa fa inona ary natao anao. Tena maly Gehazy hoe tsy hitanao fa tsy manan-janaka izy sady efa antitra aminao. Ary hoe Elisa antsoe ary izy. Alleluia. Ary noho natsony
eo zany le zavatra ilana teny fikasana. Ny zavatra ilana teny fikasana dia zavatra tsy mampino fa vatsika sy pitehtsika amin'ny teny fikasana zany androany. Anapotika ny impossible zany Elisy eo miaraka amin'ny Jehova ny amen. Jehova ny eny, alleloia. Inona le problème? Tsy mananjanaka izy lahy efa antitra. Atsoy aty izy ozy izy. Atsoy aty izy ho resahako amin'ny momban'ny Andriamanitra ny eny izay miasa amin'ny alalan'ny amen. Atsoy aty izy. Anony natsony izy dia nitsangana teo ambaravarana. Andiny fahenina amin'ny folo dia hoy izy, raha mby amin'ny fotoana, raha avy ny taona toy izao dia hitrotro zazalahy ianao. Ny tokony ataonao rehefa ohatry izany, toy izany hoe tsy mijery ny vadinao efa antitra intsony ianao, tsy mijery ny kibonao momba ianao. Fa ny ataonao amin'izany dia tsotra ihany. Amen na hoe amen. Halleluia. Raha mby amin'ny fotoana raha avy ny taona toy izao dia hitrotro zazalahy ianao. Ary raha vehivavy, ty zany le tsy azo seranao mareo amin'ny baibolinao amin'ny stilomena raha misy dia tena hoe tsy azo atao. Zao ny teny vehivavy. Tsiry tompoko le lahin'Andriamanitra. Aza mandainga amin'ny ankizy vavinao. Zany hoe zaza varotana sakabeloa, zaza anaovana fanekena tsizy, zaza itenitenenana foana, zaza mba fitapitahana, zaza mba hampandrina drisa, tsy mahazo miteny an'izany tsika. Nisy ranabavy zay teto niresaka tamiko taloha. Nafinaritra na finoany izay ranabavy zay ravana. Zao ny finoany. Tondram-bavaka zany hoe hitsotra amin'ny fiainany zany tamin'izay fotoan'izay. Ranabavitsika io ny vady dia efa tena antitra be mihitsy. Dia izy koa efa menopause. Efa tsy tokony tsy teraka intsony zany dia izay amantsana azy. Vavaka ho an'ny tsy mba nananjanaka izy teo amin'ny fiainany. Dia vavaka amin'izay zany vavaka hitsotra amin'ny fiainany. Fa mpiantso mihitsy izay mianadatan'izay dia ny fotoana natokana mihitsy ho tsofana ranon'ny fiainany. Dia mivavaka amin'i Jesosy aho. Io izy tompo, niasa mandrarahatra, taovy mahomby, zao. Eny Andriamanitra hatramin'ny kibo, hatramin'ny kibony. Ho tahinao hatramin'ny tranonjatana dia nkitiana azafady raha natarato izy, azafady indrindra. Zany eo izy tsy maniry hiteraka intsony. Aza etina bavaka izy za tsy maniry hiteraka intsony. Ilay finoany. Zay ny finoana. Fantany zavatra zavatra rehetra ny tenenina teo dia ho tanteraka daholy. Fa izy kosa tsy fahotanako izy zany hoe tsy teteraka intsony zany efa lehibe. Fa izy zany nino be any vavaka izay teneniko eto dia tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'Andriamanitra ny eny sy miasa amin'ny alalan'ny amen. Dia zao teny tapahany vavaka azafady. Aza tetina vavaka hiteraka za efa tsy teteraka intsony. Finoana zany. Dia mifafako le vavaka Jesosy tsy teteraka intsony izy diso ateo. Aza atao amin'ny aza miasa amin'ny eny sy amin'ny alalan'ny amen ianao tamin'ilay resaka zaza. Dia tsy teraka. Fa mitahin'Andriamanitra zany ranabavy zany ray avana. Vita mitsodrano ary zany tena anao fa fiainana tsofina rano io zavatra lehibe io. Samborana ny daholo amin'izay zao teny fikasana sy fanekena rehetrarehetra ny tonono samborina. Tsy amperinandro ngamba ampekerinandro mahery tena nisy fahasoavan'Andriamanitra tsy takatry ny saina. Ho an'izay mahay misambotra ry havana. Ao amin'Andriamanitra ny eny dia amin'izy miasa amin'ny alalan'ny amen. Ny problemanao na mbola tsy tonga ny fotoananao na ianao tsy nisambotra. Na ianao nanao takan'ity vavy tsy tompoko lehilahin'Andriamanitra. Aza mandainga amin'ny ankizy vavinao zany. Zany be dia impossible. Aza miteny an'izany. Fa noho ny Andriamanitra maro be famindram-po azy andiny fafito ambin'ny folo. Koa anefa nanananaka tokoa raha vehivavy noho ny herina ny taona dia tera-day izy tamin'izay fotoana nolazain'ny Elisy. Halleluia. Tamin'ilay fotoana dia tanteraka tokoa. Halleluia. Parce misy tena anankiray koa Josoa toko faraiky amby roapolo mba mariko ity Halleluia. Josoa toko faraiky amby roapolo andininy fa 5:20. Mario menamena mihitsy ao amin'ny baibolinao. Josoa toko faraiky amby roapolo andininy fa 5:20 hoy ny tena androany. Tsy nisy latsaka
na dia kely akory aza ny zava-tsoa rehetra zay nylazain'i Jehova tamin'ny tanin'ankizy ireny fa tanteraka avokoa zany rehetrarehetra tanteraka avokoa. Rehefa nanomboka tany Egipta no nampanantenan'Andriamanitra ny tany tondratra nomy sy tantely. Alleloia. Fa tena tonga tamin'ny tany tondratra nomy sy tantely. Zao re avana malala ny problème eo amin'ny fanompotsika an'Andriamanitra dia ny devoly misisika eo foana. Ny devoly misisika eo foana ka raha mijery an'ilay mpanjaka teo tsika, mpanjaka faharoa fahefatra ilay vakitsika teo, hoy ilay vehivavy aza mandainga amin'ny ankizy vavinao tao amin'ny fotoana io nisy dia tanan'ny devoly. Ny devoly ny asan'ny devoly dia miezaka mampisalasalatsika amin'ity tsy fatanterahany teny fikasana. Zay ny asan'ny devoly. Ny teny amin'ilay tsy marina zany, tsy marina zany, teneny fa mandainga io. Dia hozy izy tokoa mahasefa aza mandainga ianao. Zay ny asan'ny devoly, mampisalasalatsika ny amin'ny teny fikasana. Dia vositra eo amintsika ny teny fikasana satria vita ny asan'ny devoly, na vita ny asany izy. Na eny teny fikasana ianao mba nisambotra ihany ianao. Fa avy eo izy ilay aza mandainga rehefa zany ve dia ho tanteraka, dia tsy tanteraka ilay izy. Manomboka androany ny teny fikasan'Andriamanitra aza ataonao sangisany. Aza isalasalanao. Jehova ny amainina ngereva nanoho ny teny teo fa tsy devoly ny amainina. Zay teneniko anao. Ny devoly tsy manana amainina, ary raha ny devoly no devoly ny eny sy miasa amin'ny fatanterahany amainina, amin'ny alan'ny amainina, maty daholo tsika ohatr'izao. Sofa Jehova. Jehova no miasa amin'ny amainina, Andriamanitry ny eny ry havana malala. Aza manaiky ianao devoly ny ahatonga anao tsy ino, ny ahatonga anao tsy ino. Zay ihany ny ataony. Jereo zao sy izay mitsofina rano koa zay ty tany hitsahanao ty dia ho anao dia ino azo n'ilay tany. Alleloia. Nisy ranabavy zay momba tena ditiko mandraiky teny androany zay ranabavitsika zay. Momba ary tenina ny vola laniny zany tamin'ny professeur. Tsisy tsy nitetezana. Ary raha mahita an'ireny amin'ny Facebook ireny hoe raha tehiteraka dia zao ny atao ataony daholo atsakasy andavana fa tsy nisy zaza. Ary efa saika nilozany vadiny. Andramaso. Ny vola misy fa ny vola aloha sady lasa ny professeur sy ny karazany sy ny traitement fa tsisy fiadanana. Mandrapa tonga ny fotoana dia tinambavaka ranabavy io. Arado izy izy tehiteraka. Tahorahoako. Sara niteraka. Vehivavy Sonemita niteraka. Mamany Samsona niteraka. Mamany Jona Mparobadisa efanitra niteraka. Faona manao tsy teraka. Rehefa afaka tsika. Ary minoa. Halleluia. Nasena nakatoa. Fa katoavana tenin'Andriamanitra fotsiny. Isora reny patalohanao reny. Izy lany vehivavy zao le plato reny izy. Hatramin'izay mbola kely zay niara lehibe taminay moa zay ranabavy zay. Dia izy le misy reny, le manao mannequin reny dia misy dia tena arabika aloha. Dia mety resy daholo ny ranabavy ireo. Ary iny mihitsy ny tena tsy fony le mampiseho an'le bika. Fa ny teneniny izy hoe inona ary ny tianao. Tena teteraka anao, tena teteraka. Tena zao ny teny aminao. Ianao daholo le fitatsan-datsahanao reny. Manomboka androany ianao tsy hanao pataloha sy tsy hanao shorta kely ohatriny intsony miala daholo le nizatra fitsenjeny. Zasa manome toky anao fa tena hiteraka ianao. Tarika dia ahoana ny ratsy, dia ahoana ny vadiko, ino mba hitiavana vadiko ao? Eny marina aloha ianao fa ianao mila ny zavatra amin'Andriamanitra. Andriamanitra koa mba mila ny zavatra. Tian'Andriamanitra ianareo ranabavy manana-pahamasina.
tena tena mihitsy tavy aloha eritreritra kely dana fa eritrereta tsy maninona eritrereta fa tsy maninona resaka izay menada amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 1 fa nipiriko teny tezina miko teny fikasana teo aloha za eritreritra kely ozy izy nandefa mesazy izy tany amin'ny tamin'ny 2 sasany atoandro tapa-kevitra rado izy tapa-kevitra ozy izy tena hiala amin'ireo tapaleoko mananjana doaro anatsoko doaro ivavaka isika hitan'Andriamanitra zao ozy amantsy anazy amin'ny heritaona tahaka izao halleloia mba ndraisiko iteny io atao hialaratsingy ireny amin'ny heritaona tahaka izao tonga dia lasa vavy ny tianao sao dia many ny anarany raha tokoa many ny anarany tadidiko tsara tena tadidiko tsara mihitsy ray volana pilina tamin'ilay teny tamin'ny 2 ariva hoe tapa-kevitra ray volana pilina zay tamin'izany tanaty telefona tsy vonoko ilay mesazy ray volana katroka nandefa mesazy taminay izy tsy tonga fotoana ntsony azy izy eto ambavaka fa tena ohatran'ny mbola zavatra tsy nisy teo amin'ny fiainako tsy tonga ntsony ny fadimbolana alleloia nanomboka teo nengezany kibo mbola sady misalasala ihany amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny fikasana ohatry mbola misalasala sy tsy mampirana hoe za zao ve ianao io mihitsy ka nanomboka nengezany kibo nanomboka ny nahazo poa nanomboka nengezany orona ho amin'ny fotoana tsy hoe nateraka somatsara any le zazakely zao efa lehibe ny zazany halleloia satria nahoana isika hatramin'izay hoe efa nisy ny tory any fa mbola tsy ny sambotra fa teo kosa nisy hetsika nge nataony nisy dingana nge nataony raha iso amin'izay ny teny fikasana raha isy kosa izy be voka hoa tena anisan'ny fifaliko teo amin'ny fiainako zany ramana raha hoe tena tamin'ity asan'Andriamanitra ity isaorana an'Andriamanitra voninahitra Andriamanitra misy any nefa mba hoe voninahitra Andriamanitra hita ao ny aretina sitrana fa izay anankiray izay mbola tsy adiniko mandraka izao hoe tena za zao ny teny tamin'ilay olona ary fantatro izao hoe olona momba ary tsy vetivety izy mitady fahamatona ny be dehibe hitako nanaovana mariazana zany olona zany eo an-tanànanay niara-lehibe zay hitako ny fiainana indray andro kakabe mety nazo tonga tao am-piangonana kakabe tena kakabe mihitsy satria ny fiangonanay tsy any amin'ny tanàna misy anay tsy tokony olona hitako any am-piangonana mihitsy za eo ampitariana fotoana mahita anazy mihitsy ohatra isika tsy mifantoka ary le fotoana satria kakabe eo inona ny atao ty vehivavy ty aty dia inona natokana azy tao senana eny tamin'ny radio fotsiny dia hoe misy fitoriteny ary tehiteraka ka fivavahana sambotra teny fikasana halleloia tsy kisendasenda hoe anao tonga eto za miteny anao fa tsy kisendasenda ny atongavanao eto ary tokony raha vaintsika amin'ny alalan'ny teny fikasana amin'ny fisamborantsika teny fikasana io zavatra impossible iainanao io impossible daholo zany zavatra rehetra ny samborona tamin'ny teny fikasana fa Andriamanitra kosa efa nanokatra teny Andriamanitra efa namotsitra teny mbola tsy tonga taminao ny impossible dia efa navotsitra Andriamanitra ny teny ao anatin'io impossible mihitsy ianao nisambotra androany tena samboriko satria Korintianina 2 halleloia Korintianina 2 andininy voalohany toko voalohany andininy 20 fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ho amin'ny eny ary amin'ny alalan'ny amainina izy tsy ny teny hoe rovina za rehefa mahita ohatra aka ohatra sika nareo any Koweït reo ty zany mba tiako teneny ty mba akasika ny fonareo rehefa ao mpivavahanao nareo dia teneny nareo any Koweït ny ataoko ohatra dia jerenge ny fiainanareo ohatrany hoe nareo zao miasa man'olona any dia ho an'ny olona hoe tena mijaly be nareo any ohatr'izao tena betsaka taminareo no mijaly any Koweït fa rehefa nanomboka ny vavaka nareo nanomboka ny ova ny fiainanareo ry Sandola nge ry Fabiola nge ry Ama nge ry Mami Letizy rehetrarehetra nge ry Rodine efa afaka mielitory-teny nareo zao ary jereo tsara afitaiza moa nareo ny ainga tadidiko mihitsy ny tenin-dranavavy maminga man'izy zay raha tsy diso ary maminga mba zay ny teny zay hoe
tao anaty commencement na tao anaty toriteny tsy tadidiko hoe lasa nandeha avion za avany mba mivoatra ny faritra varatra zany nandeha avion. Alleloia. dia nandeha avion nareo dia nahazo voly manam-bola anaovana trano, mividy telefônina raitra be. Alleloia. Zany tetena nareo androany. Ary raha tsy nisy io lalana ny sokafan'Andriamanitra ho an'ny Koet io nareo mety mbola namboly vanily nareo ohatr'izany mba mivoatra any. Dia otrina zao ny vanily. Ary za miteny anareo fa indro nareo manakaiky ny teny fikasana. Misy teny fikasana tany taminareo mbola kely tany mety efa nisy teny fikasana ianao io dia ho lasa mpanompon'Andriamanitra. Mbola 20 taona nareo tamin'izany. Fa nino ohatrany tena ho tanteraka amiko ve zany? Fa valiana aminao androany. Andriamanitra ny ensy ny amainina miara-mandeha aminao. Dia jery manomboka ary azanareo aza mieritreritra hoe za mpiasa kely ny alehako aty. Josefa gadra lava fa nahazo teny fikasana zany Josefa zany. Dia tomboka taona teny fikasana dia tomboka anaty lavadrano, anaty lavaka, anaty lavadrano, anaty fonja sy ny sisa. Fa za miteny anao androany ny lavadrano sy ny fonja sy ny mandevo any Josefa tsy nahasakana sy tsy nahavoafafa ny teny fikasan'Andriamanitra taminy. Nolalovany ireo zavatra izao fa tsy nahafafa. Isaka zany ngeravana rehefa nytenen'Andriamanitra hitahanao tokoa. Fa rehefa mivahiny tany Gerary izy inona nataony olona? Totofan'ny olona ny fatsakany Isaka. Nototofany ny efatra raha tsy mitevy raha tsy diso ny fatsakany Isaka. Fa za tetely aminao na voafafa ny teny fikasana ve? Fa tsy voame ve tonga mpanjato be nanankarena indrindra teo amin'ny tany Gerary izany Isaka zany. Satria maninona le mivakitsika to tany amin'ny Genesis inge mbola tsy teraka, mbola tsy tao an-kibo kory izy dia efa mitsofon'Andriamanitra lany tamin'ny teny fikasana fa hitahany Isaka izay ateraky Abrahama sy Sara Andriamanitra. Tanteraka le izy tany, tanteraka ny eny Josefa. Inona tsy nolalovan'i Josefa fa tanteraka. Satria izao na manototra ny fatsakany Isaka aza ny mponina tao Gerary aza dino fa taloha zay efa nisy teny fikasana fotsitra. Ary teny fikasana io nampamosavy na tatarabe na pisikidi niza na devoly en personne mihitsy tsisy mampafany io. Alleluia. Rehefa kenikeza ny fitrona vavolombelona mampony zany tamin'izay vela nyfotony dia naniry mafy lasa mpiandry rehefa nitokana mpiandry mamako ho mama tamin'izay hoe ho mpiandry tokoa ianao rehefa lehibe ho izy gaga 2 minutes izy nosorana mpiandry tao anaty famarinana. Alleluia. Zay le izy. Mety misy taminareo 20 taona mampina zao 14 taona nandray zany teny fikasana zany. Fa ny Andriamanitra ny teny taminy dia Andriamanitra ny eny sy ny amainina fa tsy dia volom-pandainga. Ka za miteny anareo androany ninona nataony Saoly ny teny fikasana ny Davida efa tonga meloa. Nandalo ny zavatra rehetrarehetra izy fa tsy voafafa ny teny fikasana satria misy amainina miaraka amin'ny teny fikasana ravana. Rehefa misy amainina sy eny avy amin'Andriamanitra ny teny fikasana tsisy masaka na isy amosavy impiry ianao amin'ny fiainanao, na isy anozonanao daholo ary ny mpisikidi rehetrarehetra ny mpimasy rehetrarehetra Madagasikara sy Afrika. Ny teny fikasananao efa vosotra meloa efa nosamborinao le izy aza matahotra. Fa tonga aminao io amin'ny fotoana tahaka izao. Nisy taona azo amin'ny herintaona tahaka izao, misy voatery amin'ny taona tahaka izao. Tsy fantatra roviany zany. Fa ny anjaranao dia izao mino anao Andriamanitra. Enao Andriamanitra no miteny. Tsy teny takale vavsoany mitany mpanjaka fahatoko efatra dimy faina ambin'ny folo aza mandaingo fa tsy Andriamanitra mandaingo io. Ny mpanompon'Andriamanitra soran'Andriamanitra iteny aminao tsy mandaingo. Satria Andriamanitra tsy mandainga ny nampita hafatra taminy. Aleo teny aminao androany anositra teny fikasana ho anao hoe enao io mitafavoaka amin'ny fiainana ianao.
toy izany hoe za zao mbola tena anatin'le lavadrano mihitsy a fa mbola teneniko aminao. Alleloia, sambory le teny fikasana. Naiza nareo mahita an'ity tenin'Andriamanitra ty, sambory. Fa zay misambotra nge, misambotra amin'ny finoana, reo ny ahita an'izany Andriamanitra miteny amin'ny endry sy miasa amin'ny alalan'ny amen izany. Ho tafita amin'ny fiainana nareo. Zay fotsiny ho tafita amin'ny fiainana. Tsy fantatro ny lalina hitondran'Andriamanitra nareo, fa ho tafita amin'ny fiainana reona. Tsy hoenatra ho an'ny fiarahamonina zany ianao, tsy hoenatra ho an'ny fianakaviana zany ianao, fa tena olona ho tafita amin'ny fiainana, ho lasa mpanompon'Andriamanitra ikoa izany, ary ho tonga any an-danitra ianao. Tsy ho tonga any an-danitra fotsiny ianao, fa hitondra olona ho any an-danitra ianao. Sambory amin'ny amainina zany, voafehany zany angamba ny zavatra rehetra. Ary na ny zanako izay mbola tsy misy koa ary, dia ikoa izany iaiky ny fiarahamonina hoe zanak'iza loatra izy ity. Ianao mbola tsy teraka, mbola tsy manambady koa rengy ianao hoe misy efa mety mitoejazy eto hoe, mety misy efa mbola vo mieritreritra mihitsy, ary misy arety hoe za ve tena tsy miteraka angamby za ty. Ny zanakao mihitsy no tahin'ny tompoka. Ny zanakao, ianao efa tsy resahana tsony, fa ianao efa tena miaina sy milomano amin'izany teny fikasana zany, fa ny zanakao sy ny taranakao ho tahin'ny tompo ianao. Tsy ho diso. Seza fiandrianana hoy ny tena Andriamanitra zanakao izy. Andriamanitra mantsy an'i Davida tena tsy diso izy ka. Zay ny teny fikasana zay. Ho tahin'ny tompony antsika rehetrarehetra. Matoka efa voarainao zany afatra zany. Antsika izara-pahatsapana. Misy aminareo ve maniry izara-pahatsapana, mahafinaritra be mihitsy mino anareo mizara-pahatsapana. Za zany dia miteny anareo hoe iny ny kantoko, alleluia, akiradio andramoka izao. Reny alefako amin'ny commentaire anankiroa eny. Tapitra ny toro-tenitsika, tapitra mpamelabelarana. Amin'ny tenanao Andriamanitra hoe ho tahiny ianao dia sambory fa ho tahiny ianao. Misy amintsika be mazoto izara-pahatsapana. Iza no mazoto izara-pahatsapana, ho tahin'Andriamanitra be mihitsy any izay olona mizara-pahatsapana izay amin'ny anaran'i Jesosy. Laorantsika izara-pahatsapana tsika naloha asiana sary. Dia tahaka mahazatra moa dia rahalahintsika tojo no tafiditra izara-pahatsapana eto dia andao ary metsika azy ny fitenena. Tay tompo rahalahy tojo, iny ara-pahatsapana voarainao tamin'ity androany ity. Makasipaka pasitera tamin'ny fitoninana, dia misaotrapetsika tampamelabelarana fa mahafinaritra fa tena nampanela. Tena voray kely hoe tena herin'Andriamanitra sy n'Andriamanitra manaja ny teniny, manakateraka ny teniny, dia fijorona vavolombela rehetra zany tena mampahery be hoe sitrana tamin'ny ara-mersa atyka. Pahery be koa hoe mombo efa nanao ny zavatra rehetra fa tena tsy nitenteraka fa rehefa mangateny fikasana dia tateraka taminy dia fijorona vavolombela rehetra ny fijorona vavolombela pasitera koa nahafinaritra hoe tena raisina ampinoana. Tena lasa fitoro maneran-tany tokoa satria tena mahakasika zany izy hoe tena zavatra tsakotra, tena zavatra mahakasika zavatra atao amin'Andriamanitra tsy takatry ny samy. Nefa tena tanterany hoe saorana an'Andriamanitra. Alleluia. Dia mahasaorana izany alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andralatojo tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay misaotra be dia be fa mahafinaritra be ny fizarana fahatsapana. Andao tsika ary andaso aloha fa aloha somary misy alleluia. Andao ary tsika aloha ary andaso apiditra olona anankiray ary tsika sitsika sary aloha rehefa miteny le olona. Tompo ary marina ty ana, inona ary ny voarainao androany tao anatin'ny toriteny, inona ny fizarana azy. Ny voaraiko zany dia hoe nenina ataon'olona zany mahampamosavy masikidina be volo mihitsy dia efa napetraka Andriamanitra ao anao iny teny iny dia amboranao amborantsika mandray azy ampinoa dia tateraky inona fotoana zany dia
Andriamanitra ao anatin'andro. Aleloia, makasitraka indrindra anao marina ty anahy tamin'ny fizarana fahatsapana. Aleloia, Andriamanitra manaiky-repasoavana ane hamaly fitianareo rehetrarehetra. Maromaro mihitsy no izara fahatsapana ato anao atsotsika ampidentsika ataoreo fa inona moa mamaika atsika. Aleloia, ao ary ampanosotsika ary ny anabavitsika soa meva efa ao ve ianao mbola tsy ao izy ao ve soa meva raha ao ianao dia menanao ny fitenenana. Makasirika valintenana mety pendenana makasirika na mety pendenana tain'ny Jesosy atsika rehetra nizakana kasika be anahy fa tena dia hoe le toerom-pikasana mabe ao anatin'ny baiboly dia marikena diny dia hoe tsy mandehandeha ho azy iny riava malala fa atao amena. Dia andatranopoizina iny hoe mba hoe entina mpinoana mihitsy le izy riava malala fa tena tafita ohatran'le pastera ny teny hoe tany Madagasikara izy nahazo le teny taty Frantsa izy namaky azy tena makasika be ny fa iny Jesosy pastera mankasitraka. Aleloia, misaotra betsaka ny soamefa sika tao anatin'izay fizarana izay sady mamaky kely ihany mbo tsy zilitany teny hoe tanteraka avokoa ny tsodrano za manao izy tanatin'ny enitaona ny asa mafy 24/24 tamin'izay tena voninahitra n'Andriamanitra tena efa saika ody mihitsy satria tena reraka fananaon'Andriamanitra voninahitra raha volana sasany ka efa namonomana toerana tsara hafa. Aleloia, zay ny teny fikasana andritsika piditra hafa indray tsika mahafinaritra ny fizarana teny fikasana alao sitsika sary. Aleloia, aso aloha ary izy miditra ato misy apelina anankiroa indray miditra fa izy ny tafiditra ny tenena kely mba ahafantarako an'le feo satria misy apelina roa indray miditra dia tsy fantatry izy no tafiditra ao. Haingo ny rino ndao ary menanao ny fitenenana anao ny fitenenana. Jesosy taontsika rehetra pastera na zany ny zavatra tena nakatabeana dia hoe ny terim-pikasana dia natao matotika ny zavatra tsy mampino ary raisina finoana zany tsy misalasala fa tena hoe sakamboana rehefa tramanao fikasana dia raha mihinana dia tanteraka aminao ilay izy amin'ny amienina dia nakasika be ilay fijoroana vonompelina ny vehivavy hoe momba na fototra pastera tamin'ny teny fikasana hoe amin'ny fanatako zany hoe hita dia tena tepaka tokoa izy dia itsika vatena hoe raitsika na teny fikasana izay tanonatsika tsirairay avela dia tanteraka tsika amin'ny lalany amiena dia zay ny pastera dia makasitraka indrindra dia Jesosy. Amen. Aleloia, makasitraka indrindranao Angonirina Rodriguez tamin'ny fizarana fahatsapana. Mahafinaritra be ny fizarana fahatsapana. Andriamanitra manankarepasoavana ane amaly fitianareo rehetra izay mizarana fahatsapana. Ao ihany tsika aloha mbola eo ihany tsika aloha asiana fizarana fahatsapana maromaro mihitsy fa nareo te misy fotoana nareo tsy miteny mihitsy dia zao nareo mba tratra miteny eto dia ndao ary zareo ary zoklina anao ny fitenenana. Karin Jesosy pastera dia makasitraka indrindra amin'ny fitenenana. Ilaza ny partina na hoe voakasika be mihitsy ny tompoko dia tena Andriamanitra androany satria tena mampianatra azy izy ary ny fikasana zany tena tsy azoko mihitsy tamin'ny voalohany tena tsy azoko dia misy moa ny mampianavavaka ny teny mila samborona ahoana azy zany fa tsy azo za zany ao anatin'le miananana dia tsy malaky minina mihitsy dia mijery fotsiny fa tena hoe tamin'ny herinandro lasa iny tena fantarako an'izany hoe izay ilay izy hoe teny fikasana izay hoe samborona dia mbola namafisiny tena Andriamanitra androany dia tena hoe makasitraka indrindra raha natako izany saran'izay tena Andriamanitra izay ary makasitraka pastera ny sara fa tena hoe mazava amin'ny tsara mihitsy ankehitriny izany teny izany ary dia sambotra tokoa moa izany sambotra amin'ny tena Andriamanitra mitanteraka amin'ny tokoa izany rehetrarehetra izany. Aleloia, amen. Aleloia, makasitraka andranam-bavy linako tsika
tamin'ny fizarana fahatsapana hoe antsika mbola misy olona anaky ray roa telo ampidirintsika zao ao anaty fizarana fahatsapana. Alleloia. Aloha ary lombalina kely safady asoloha hiditra rahavavitsika mami fa andaso aloha asina sarany mami. Alleloia. Eny ary mami, anao ny fitenenana inona ary ny fahatsapana? Tsy maheno anao zay Alleluia. Somary nisy bruit kely moa avy any aminao any fa tsy maninona, eny tsara ihany ny zavatra izay teneninao. Alleluia. Mbola eo ihany tsika aloha, tsy maninona lasa kely ny fotoanantsika androany fa mbola misy olona anankiroa nanao appel teo dia anao azotsika izy mba ho voninahitran'Andriamanitra, anometantsika voninahitra n'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Ndao rehefa nisotsika indray ary ny ranabavitsika $100 any Jesosy. Anao ary ny fitenenana inona ny fahatsapana $100? Makasitraka pasterana amin'ny fitenenana dia tena sotsika rehefa dia makasitraka nareo raha lahy tamin'ny toriteny fa tena nakasika be ny safitinena kasizahany ny teny fikasana dia efa nafotra ho antsika rehetrarehetra dia ilainantsika mba ena finoana ary natitozako ny fitorana-baombelany pastera tany andreva miaraka momba rehetra anatin'ny teny fikasana ny zavatra takin'Andriamanitra amintsika ohatra hoe mila magnamaso ny tena raha ataontsika iny dia tanteraka amintsika ny Elena Jesosy. Alleluia. Makasitraka indrindra andranabavy $100 tsika tao anatin'izay fizarana izay. Olona anankiray zay nazotsika dia to dia hiditra amin'ny hiritsika dia hiditra mivavaka dia hamarina ny fotoana. Ranabavitsika Tina Rakotoarizaka. Alleluia. Tao menazy fitenenana. Ranabavy Tina, anao ny fitenenana inona ary ny fahatsapana zarenao androany? Ny Jesosy tsika rehetrarehetra dia makasitraka ny pastera amin'ny fitenenana. Zavatra tena makasika be aminao dia zavatra tena le misaotra aloha nanatodra tamin'ilay toriteny fa tena nanamarina sy nanina izy dia nanokatikina ilay zany resaka hoe fikasana baiboly satria zay teny foana hoe baiboly tena Andriamanitra fa rehefa misy olana rehefa misy anefa tsy fantareo koa hoe zany hoe miaina izy kely zany hoe amen zany dia tena hoe misotranao tena androanja vao tena hoe misotra amin'ny pastera koa dia fantatra hoe efa tena iny tokoa zany dia tena hoe zava-dehibe dia za tia tokoa rehefa nahino zany hoe fikasana masina Andriamanitra any tamin'izany mbola kely satria le teny pastera teo fa za fotra ny janatadity fa ny teny masina rehetrarehetra manandalo teo aminy dia ny fiainako ray manontolo sy ny azo fitahina sy fahasoavana teo dia ny fikasana Andriamanitra rehetrarehetra rehefa dia maherisitsika hitahiny Jesosy daholo miaraka ny fikasana Andriamanitra arkambena lehibe. Alleluia. Misaotra betsaka Tina Rakotoarizaka. Misaotra indrindra. Misaotra anareo rehetra tapitra ny fizarana fahatsapana. Misaotra anareo rehetra izay niantso teo. Andriamanitra manankiray pasoavana ane
amaly fitiana rehetrarehetra dia ny any ny tsodraniko aminareo androany hoe tena aza memotra ary aza tsy mino fa raiso ny teny fikasana, raiso sambory daholo fa Andriamanitra tena nafiry dikan'izany nafiry koa nge samborinao tsisy olana aza mihafahafa fa navototr'Andriamanitra ho an'ny zanany ireny teny fikasana ireny. Andao tsika hihira dia aorina nira hivavaka avy hatrany isika rehetrarehetra. Andriamanitra ny fahagagana. Izy Andriamanitra ny famantarana, ny fahagagana ary ny fahatsarana rehetra. Andriamanitra ny fahagagana. Andriamantsika dia Andriamanitra ny tsy hay atao. Miresaka mikintana tsisy maheno ny Andriamantsika. Fatotra afahany mpandresy Andriamantsika tsy miova maly sy anio ary mandrakizay nosokafany ranomasina mena nafany Mosesy ny vahoaka n'Israely tao amin'ny fanandevozany Farao, nafany Daniela tao an-davaky ny liona, nafany Sadraka sy Mesaka sy Abednego tao amin'ny laforo mirehatra, nafany Joshua tamin'ny nandotanany manga ny Jeriko. Ny marina dia mandeha amin'ny finoana, noho izany amin'ny finoana raiso ny fandesenao dia fikasany tompo raiso ny fitahina ny fakakana satria miaraka amintsika miloatra
Jesosy Andriamanitra ny fahagagana, Andriamanitra ny amenina. Zany Andriamanitra tsoina isivavahana eto Andriamanitra. Dia le Andriamanitra mahery, le Andriamanitra mitana ny teny nomena. Halleluia. Misaotra Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fahasoavana, misaotra ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra. Fa tsara ianao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny teny izay voazara teto androany, misaotra ny amin'ny tenin'ny fikasana izay votsitra Andriamanitra. Matoky ahy Jehovah Andriamanitra fa samy misambotra avokoa izay. Ary amin'ny fotoana tahaka izao, ianao manana ny fotoana Andriamanitra. Andreto izay miandrandra ny fahataterahany teny fikasana izay niraisinay. Misaotra fa tsy Andriamanitra mandainga ianao. Andriamanitra tsy mbola nandainga ianao, ary Andriamanitra tena marina sady matoky ianao Andriamanitra. Andriamanitra ny amenina, Andriamanitra ny engy. Jereo Andriamanitra, fa misy olona maro te handrava ny impossible amin'ny alala amin'ny teny fikasana eto. Ndreto izay manaiky izay Jehovah Andriamanitra. Samy manaiky mandray amin'izany teny fikasana avy aminao zany Andriamanitra. Tario lalana, tsofirano Andriamanitra. Samy higoka amin'izany teny fikasana, ny fataterahana izany teny fikasana zany. Ary izay rehetrarehetra dia samy mihika. Alleluia sy amen. Fa satria taterahanao le teny fikasana izay efa reniny sofinay, le teny fikasana efa mivezivezy tato anatin'ny sainay Andriamanitra. Tanterao amin'ny tsiray avy. Izay rehetra misambotra teto Andriamanitra, ianao atateraka an'izany. Aza velanao anona fisalasalana ny aminao Andriamanitra reto olona reto. Fa reseo lahatra izy amin'ny alalan'ny fanainao masina, fa Andriamanitra ny endy, Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny amenina ianao Andriamanitra. Manao ny voninahitra, miderany aja ny saotra, dia ho tanteraka amin'ny tsirairay avy Jehovah Andriamanitra. Izany hoe teny izay niteneninao tamin'ny fotoana, tamin'ny Sara zany hoe raha avy ny taona toy izao dia ho avy ary anana zaza lahy Sara. Avy ny fotoana, amin'ny fotoana tahaka izao, amin'ny fotoana toy izao, dia izay tsiray avy reto Jehovah Andriamanitra handray ny teny fikasana tsiray avy. Ho anao ny voninahitra, ho anao ny derany aja misaotra fisaorana sady natolotra ianao. Ndray misaotra n'Andriamanitra sady tsika ravana malala, misaorana n'Andriamanitra fa tsy adinon'Andriamanitra ianao. Na mitsora ny teny fikasana ianao androany, mitanterahana aminao zany. Ikasika ny trano zazanao Andriamanitra, ikasika ny compte bancaire anao Andriamanitra, ikasika ny fonony mpampiasanao Andriamanitra, ikasika ny anatin'ny fonao sy ny sainao amin'ny ara-panahinao Andriamanitra. Dia tena ho lasa lavitra ianao, iaina sy goka ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny teny fikasana. Misaotra Jesosy malala. Dia raha saotra sy voninahitra manao hatramin'izay dia mandrakizay. Ny teny izay nafafy amoa avy zato eny, arivotsy fanapatapelana any anatin'ny retolety tsiray avy. Halleluia. Amen. Misy tsy voalazako Andriamanitra dia malala ny masoa, mihoatra anatinao izay mba nieritreretinay ho ataonao amin'ny isa-tokantrano izay mba tanolona. Misaotra Jesosy eo. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao any ny firenena, dia andao ary ho ampandrosoantsika ny anabavitsika hitody raha olosoa hivavaka ho an'ny firenena. Teny tompana vavy hitody anao ny fitenena. Mpivavaka isika. Satranao izay Jehovah malalo fa tanteraka tokoa ny vavaka fiambenana sy nataona ihany io. Ary tsy voasakatsakany devoly izany ka fisaorana lehibe Jehovah malalo no ataonay aminao amin'izao fotoana izao. Sotranao ihany koa izay tamin'ny toro-teny mamobe izay nomeno anay. Eny Jehovah ny malalo, fantatra fa maro dia maro tokoa hatramin'izay ka hatramin'izao ny teny fikasana. Izay efa nomeno anay na hatrambola kely ka hatramin'izao. Ary manomboka izao Jehovah malalo,
dia tena isantra ny teny fikasana avy aminao foana izahay. Izay tsirairay eto Jehova, ary koa ho amin'ny fianakaviana rehetrarehetra dia hotoriana ihany koa izany teny fikasana izany. Saotranao izay Jehova malalo, tanteraka soamatsara ny fotoam-bavakanay anio, dia mangataka vavaka aminao koa izahay amin'ny firenenay Jehova malalo. Hitanao tsy miafina aminao firenenay io Madagasikara. Fantatrao Madagasikara tany izay nomenao anay. Ianao no nanome anay ny tany io Jehova o. Fantatrao ny zavatra miseho rehetrarehetra ao amin'ny firenenay amin'izao fotoan'izao Jehova malalo. Tsy mitsahatra izahay isan'andro mivavaka. Ampiova ny zava-miseho ao amin'ny firenenay. Indrindra zao akatoko fifidianana zao Jehova. Engane Jehova, ianao no tena hanome teny fikasana ho an'ny tsirairay koa ny malagasy rehetra. Ho kasehanao any izy Jehova o. Izahay dia mandray izay teny fikasana avy aminao, fa apetraka ao am-pelatananao izany malagasy rehetrarehetra hikarakara izany fifidianana izany. Fa ianao ireo sahirana, ireo mahantra, ireo olona mijandy, ireo any am-ponja, ireo marary Jehova malalo, hitanao daholo ireo mampalahelo dia mampalahelo Jehova. Kasehanao daholo izy ireo, anireo olona izy ireo Jehova malalo. Fa tena mafy dia mafy mahazo ny malagasy. Eny tomponay malalo, matoky sy mino izahay, fa ianao dia hanao zava-mahagaga amin'ny malagasy rehetrarehetra Jehova. Eny fa na dia ao amin'ny fitondranao ara Jehova malalo, ianao no malalana ao po, tsy miloaka ny olona tsirairay ao. Ka ianao ny hanova ny olona rehetrarehetra ianao mahay manao zava-mahagaga, manova olona ianao Jesosy malalo. Ka petraka am-pelatananao izany vavaka izany. Aterina any aminao Jehova malala ny ady very ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranabavy hitoditsika zoky hitody atao anatin'izay vavaka mamy ho an'ny firenena izay. Tapitra ny fandarantsika. Andriamanitra manaka-pahasahoana maritiana rehetra mpandray anjara teto raha laha tojo tamin'ny toriteny rahavavy Sylvie taminy vavaka fanomboana, rahavavy hitody tamin'ny vavaka ho an'ny firenena. Raha mbola tsy tonga ny amin'ny rahalanitra Jesosy ary tany tompo samy firenena soamatsara daholintsika dia eo neto indray tsika raha-pitso alina tahaka izao manomboka amin'ny vandro sasany ny fandarana misy andrata dia miasako amin'ny vavaka fiambenana. Samita iny tompo daholy dia tapandriamanitra daholy dia misaotranao hatrany farany. Jesosy amaly fitehtsika tsirairay. Akiradio.point radio 12345.com ahafahanao meny nojapeo akiradio mbola mandeha andro malalina foana dia meno finaritra samita iny tompontsika rehetra. Halleluia. Amen.